Sabotsy faharoapolo ny volana aprily sy taona 2024 miarabanao tonga soa indray sy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany sy hatramin'ny farany. Iompana-betsaka amin'ny fitsidihan'ireo kandida solombavambahoaka toerana maromaro sika ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Nitsidika ny tanàna Ambohitrimanjaka sy ny manodidina niaraka tamin'ny kandida team ao amin'ny district Ambohidratrimo ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara io maraina io. Nanolotra ireo kandida ho fidiana solombavambahoaka ao amin'io district io izy ary nanararoatra ny tafa tamin'ireo mponina tany an-toerana ihany koa. Mitatitra izay vaovao izay Chez Laurette Berton sy Erzo Razanarfondy. Tavariny fidinana ifotony nataony tany Mahajanga dia nitoy avy hatrany tany amin'ny commune Ambohitrimanjaka ny fitsidiana nataony filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ny maraina ny sabotsy faharoapolo ny volana aprily 2024. Azo antoka tanteraka ny olona izay arosony antoko tiako Madagasikara hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana raha nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida ho solombavambahoaka ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo ny tenany. Mamira Benirina no lisitra voalohany ary Razafindratsira William no lisitra faharoa. Izy roalahy ireo izay samy naneho ny fahavononany hitondra ny etaentan'ny vahoaka sy hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka n'Ambohidratrimo. Isika mpandresy, isika tsy resy ary mila manohy ny asa efa natombokontsika eo ambany fitarian'ny Dada Ravalomanana. Raha tonga eto izay atolony dia maneho fahavononana, maneho fahasahina, hiara hiasa aminareo vahoaka ty fotony. Araka ny tenegniko teto hoe hiara handroso hatrany fa tsy miemotra fa indrindra hiara ny tombotsoanareo vahoaka ary hiara ny tanitsika satria araka ny enitsika somary makamaka fanahy sasany ny tany aty amintsika toatoka dia samimby vonona fa ho avy sika hiara andreo ho an'ny taranaka faramandimy. Misaotra tompoko. Mitovy daholo ny problema antsika ty na mahereza na ifedanana na ampangabe ka izao izahay raha narotsaka président Ravalomanana ho député anareo aty amin'ny district Ambohidratrimo dia aza matahotra fa hiaro ny tombotsoantsika izahay ary koa tsy anjarangilo mbiandoha fa miaraka tsika fa tatantsika miaro izay zavatra tokony arovana ary miaraka mandroso amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Kandida efa nahazo fiofanana ireo ary voatsodran'ny filoha nasionalin'ny team ihany koa ka tsy menatra ny faninana amin'ny fifidianana ho avy io. No amafisin'ny filoha mpanorona ny antoko tiako Madagasikara fa tsy miemotra amin'ny fampandrosoana ny vahoaka eny fotony ny antoko ary ny vina dia ny ananan'ny Madagasikara solombavambahoaka tena matianina manaja sy mahafeny etika fanaovana politika. Efa miara-miasa amina antoko matanjaka lehibe any ivelany rahateo ny antoko team mifampizaratra ikefa. Lahara-pahamehana ihany koa hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amerenana ny fandriam-pahalemana izay mampikolay ny vahoaka malagasy jiaby. Ny fanomezana fampianarana ho an'ny zaza malagasy tsy ankanavaka izay niena izany ankehitriny misaika manerana ny faritra eto Madagasikara ary indrindra ny fanampiana ny malagasy eo amin'ny lafiny sakafo satria mosary ny malagasy ary izany no mitarika ho amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ho an'ny vahoaka n'Ambohitrimanjaka ao anatin'ny district Ambohidratrimo ny kandida Mamira Benirina sy ny kandida Razafindratsira William no natolotry ny antoko tiako Madagasikara hitondra ny tenin'ny vahoaka eny amin'ny lapan'Tsimbazaza ka hanatanteraka ireo vinam-piarahamonina no volavolain'ny antoko team ireo. Fa targetra ho an'ny kandida izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny district Navaradrano ny anolotra tolo-dalàna izay mivoatra amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Nambaran'ity kandida ity fa miasahirana ny vahoaka malagasy amin'izao ary tsapa tokoa izy izany nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'izy ireo. Ankoatra ny lafiny sosialy dia ihany koa ny fanatsarana ny pejin'ny fandriam-pahalemana. Germain Menjanary sy Mathieu Prince no mitatitra ny andindin'izay. Lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka ao amin'ny distrikany Avaradrano ny resaka sosialy hoy ny kandida izay atolotry ny team maka 25 ao amin'ity distrika ity amin'izao fifidianana ho solombavambahoaka izao Andriamatoa Andriambolaina Jery.
ankoatra izay resaka sosialy izay dia olana ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay mahazovahana tanteraka amin'izao fotoana izao izay isan'ny sakana ho an'ny vahoaka eny fotony eo amin'ny sehatry ny fiarina sy ny famokarana raha ny fanazavany. Efa mipetraka avokoa ny zavatra rehetra momba ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra raha ny fanazavana izay nataon'izy ireo saingy ny fiarahamentan'ny rehetra no tena antoky ny fahombiazana amin'izay atao. Targetra ny fitsonjovana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny ao amin'ny distrika ny Avaradrano rehefa tonga eny amin'ny antenimiram-pirenena. Efa misy ny volavolan-dalàna momba ireo izay efa nomanina ny amin'ny famahana ny olan'ny mponina ao amin'ny distrika ny Avaradrano raha ny nambarany atrany. Zavatra tena lara-pahamehana raha amin'ny Avaradrano manokana dia ny sosialim-bahoaka sy ny resaka fiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay tena mirongatra tokoa izy io amin'izao fotoana izao. Io zany no eritreretina hoe ahoana no jerevana manokana resaka sosialim-bahoaka sy resaka tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny fijerevana an'ireo tantsaha eny tontolo ambanivohitra satria izy ireo koa dia tena mijaly amin'ny resaka masom-boly sy ny zezika izay tena hoe izy ireo mamokatra izay. Fa misy tokoa izay resaka hoe volavolan-dalàna izay efa eritreretina ho aroso eny amin'ny resaka antenimieram-pirenena fa izany no afitoanana izany zava-dehibe ny fampiofanana azo teny amin'ny Kigébelair raha ny nambarany ary isan'ny fototra mampiavaka ireo kandida izay atolotry ny timaka 25 izany hoy ity kandida atolotry ny timaka 25 ao amin'ny distrika ny Avaradrano ity. Fana dia ahafahan'ireo kandida sy olombavambahoaka mahafantatra sady hoe aiza ny lalana tokony izorana, inona no atao hoe andraikitra sy adidy amin'ny masolom-bavambahoaka izay izany rehetrarehetra zany dia nampitain'ny filalavalomana sy ireo olona mandray anjara tamin'izay fampiofana izay satria raha amin'ny zavatra misy eto amin'ity firenentsika ity dia tsara tokoa ireo solom-bavambahoaka sy mieritreritra ny mirotsaka mahafantatra ny tena hoe inona marina ny tena asan'ny solom-bavambahoaka sy ny andraikitra miandry azy eo amin'izay mahasolom-bavambahoaka azy zay. Tsara moa ny manamarika fa Andriamatoa Andriambolaina Jery no kandida atolotry ny timaka 25 ary nahazo tsodrano tamin'ny filoham-panorona ny Antoko dia Andriamatoa Marc Ravalomanana ho kandida solom-bavambahoaka ao amin'ny distrika ny Avaradrano amin'izao fifidianana ny fa7 ny volana Mey izao. Ny teny Ambohimalaza no nanaovan'izy ireo fidinana ifotony androany izay nifototra tamin'ny fampafantarana azy ireo sy ny fampidinana ireo olana izay miandra amin'ny vahoaka eny ifotony ka nitondrana vahaolana amin'ny tokony izay ho anjara biriky ataon'izy ireo amin'ireo mponina ao amin'ity distrika ny Avaradrano ity. Ivadika eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray isika isan'ireo fokontany ahitana mponina marefo ara-pivelomana ny fokontany Tsiambolokandrina araka ny tatitra nataon'ity fokontany ity dia ny 20 isanjaton'ny mponina ao an-toerana ihany no manana asa ara-dalàna amin'izao fotoana izao no izay tranga izay indrindra dia miantso ireo malala-tanana izy ireo mba hifanampy. Efa nisy ihany koa moa ny fikambanana iray izay nanoana ny antson'izy ireo. Nanao ny fanadihadiana teny an-toerana Noro Fitiavana teo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Mandidina ny 7 sy 500 alina eo ny mponina ao amin'ny fokontany Ambolokandrina ka ny 9 isanjaton'izy ireo dia sahirana ara-pivelomana avokoa, izany hoe ao ny tsy manana fototr'asa ivelomana. Manoloana ny olana mianjady amin'ireo vahoakana Ambolokandrina, zava-dehibe hoy ny fikambanana iray mpanao asa sosialy ny fijerena manokana ny fokontany izay tojo fahasahiranana manokana toy izao. Izany rahateo no anisan'ny fomba iray ahafahana mampivoatra ny fiarahamonina. Ny fikambanana moa dia manana ny irakany izay fampandrosoana ny ara-sosialy mandray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny ara-ekonomika ary eo ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny éducation citoyenne dia tafiditra ao amin'ny resaka fandraisana anjara eo amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika izao hetsika tanterahana izao satria raha tsy atomboka any amin'ny vahoaka aty amin'ny fotony fampandrosoana dia lasa ohatrany hoe ho zava-poana ny atongavana amin'izany fampandrosoana izany. Nanamarika ny hetsika sosialy no tarin'ity fikambanana ity ny fijerena ireo sahirana tao amin'ny fokontany Ambolokandrina amin'izao akatoky ny paka izao.
raha izay ary mikasiany heny ambolokandrina isitaka kely etsy amboditry manjaka kosa isika isan'ny mampitaraina ny maro ao amin'ity komina ity ny faratsy ny lalana efa antaonany maro no ny ainan'ny mponina izany ary tsy mbola misy fiovana mandraka ankehitriny etsy ankilany nefa ny fandriampahalemana dia mihamerongatra hatrany Loret Berton Erzo Razonarvonjy. Mikaikaika ny maro no ny faratsian'ny lalana ao anatin'ny tanàna jiaby any atsimon'ny Ikopa manomboka eo amboditry manjaka makany Ampangabe, Mahireza sy ny sisa iny. Mitarika fahantrana ho an'ny mponina nefa izany satria rehefa ratsy ny lalana dia miakatra ny vidin'entana, efa mividin'ny vahoaka tsy maharaka, any ka ny mpivarotra matiantoka ny mponina tsy mahatakatra. Ankoatra izay, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny komina Ampangabe araka ny fitaraina ny raim-pianakaviana raiky ity. Ny lalana izany tena ratsy. Lalana manombokena faritra Ambotsa Manjaka patonga ty faritra Ampangabe, komina Ampangabe ty. Tena ratsy dia ratsy misy satria teo amin'ilay fahavaratra ty tena tsy azo andalana misy zao mametimety kely lalana. Zany hoe fa mantotofa komina Ampangabe ilay lalana zao teo amin'ilay teo. Fa manetimety zao. Dia miaka nefa ino manomboka komina Ampangabe miaka nefa ny kosa hitanao le mpamboly le tatsa mitondretana makatỳ tsena Ampangabe tena ratsy dia ratsy. Mitombo ny fahorian'ny vahoaka any an-toerana rehefa fotoam-pahavaratra araka ny nambaran'ny mponina hatrany satria dobo rano ary tapaka mihitsy ny lalana. Ny komina Ambotry Manjaka sy Ampangabe izay tsy lavitra ny renivohitra akory kanefa dia mitoka monina noho ny faratsian'ny lalana io ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray omby miisa 700 isan'andro novonona amidy eny an-tsena ho an'ny eto Antananarivo manokana. Isan'ny mampiakatra ny vidin'ny enomby io eto amintsika nefa ny fahavitsian'ny omby avy any fotony sy ny toerana izay betsaka miompy izany eto Madagasikara no ny halatra ihany koa. Raha ny fantatra tokoa mantsy dia isan'ny teraka tsy fandriampahalemana eto Madagasikara ny fandrarana io omby io. Ango-baovao ny Germaine Menjanahary eto misariny Mathieu Princy. Fantatra izao fa omby miisa 500 isan'andro no vonoina eto Madagasikara raha ny antotanisa izay voaray farany ka ny 700 amin'ireo no filan'ny tsena eto Antananarivo sy ny manodidina fotsiny. Raha toka 500 ny omby vonoina amidy eny an-tsena isan'andro manerana ny nosy. Ankoatra ireo filana rehetrarehetra ireo dia misy ihany koa ny vonoina amin'ny resaka kolotsaina sy ireo vonoina antsokosoko na ilay antsoiny sasany hoe rainy zavona. Ankoatra ny fanondranana omby makany ivelany, ireo filana ireo fotsiny dia isan'ny mampirongatra ny halatra omby eto Madagasikara izay mbola olana tsy mety voava hatramin'izao na dia voalaza aza fa isy ny fitaovana manokana hoentina miady amin'izany. Tsy vitsy ireo mpivarokena eny an-tsena no mitaraina fa mialany ary sarotra ny ahitana omby ho vonoina na amidy eny an-tsena ary isan'ny fototra mampiakatra tsy tapaka ny kilaon'ny enomby eny bazary izany nanomboka ny taona 2024. Tiana ny manamarika fa miisa 120 ny karazana omby eto Madagasikara ary tombanana eo amin'ny 10 tapitrisa eo ny isan'izy ireo mitambatra raha mananika ny 17 tapitrisa ny isan'ny mponina. Fa ankoatra izay vaovao mandidina ny resaka fanolanan-jaza kosa dia miamrongatra izany teto Madagasikara tatoato ary isan'ny voakasika sy re matetetika ny tany amin'ny faritry Sahambava iny. Tovolahy kely iray izay vao marina fa avy nijery oronan-tsary mamofady no nanafina zazavavy kely manodidina ny 3 taona nanomboka tamin'ny 9:30 minitra ariva ny talata teo tao amina fokotany ny Antongopahitra komina Bemagnevika ka afaka adiny 2 vao hita ilay zazavavy izay nahitana ratra. Nahiditra hopitaly ilay zaza izay niarany herisetra ary fantatra fa niarany fanolanana ary mbola nandalo fitsabonana ampiakarina tany Sahambava fa tsy voatazona tany Ambanivohitra. Mirongatra ny fanolanan-jaza tao Sahambava tao anatin'ny 2 volana izay. Tao ilay mpampianatra amina sekoly tsy miankina izay nanolana zazavavy mpianatra vao 12 taona. Ilay ankizivavy 7 taona izay naolany anadain-dreniny tao amin'ny komina Bemanevika. Tao ihany koa ilay tovolahy manana kilema nanolana zaza 4 taona tao amin'ny fokotany ny Antsirabe komina Ambanivohitry Sahambava. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona no tena antony mahatonga izao tranga rehetrarehetra izao. Eo amin'ny vaovaon'ny toetriny andro kosa indray efa manompy volonandro ireny isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ivadibadika araka izany ny andro matetika maina matetika ihany koa mety sy orana sy raona eto amintsika. Raha ho an'ny faritra Analamanga manokana dia ho maina ny andro amin'ity andro ny fetin'ny Paska ity raha nambarany sampana mpamantatra ny toetriny andro ho an'ny Sianoro fitiavana sy Mathieu Princy.
somary malomaloka ny andro teto andrenivohitra androany sabotsy 20 aprily amin'ny mahavolinandrerinina antsika eto Madagasikara no antony eo koa ny fisiany anticyclone ao atsimon'ny nosiny amin'izao araka ny nambaran'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Noho izay amin'ny mahavolinandrerinina izay iseho matetika ny trangana orana sy ny drahona eto Madagasikara eo koa ny tsy fisian'ny orana mihitsy aza indraindray. Raha mpitso 20 aprily izay andro ny paka iseho hatrany ireo tranga ireo. Fa raha ny faritra Analamanga Itasy ho maina ny andro ka tsy ahitana izay tranga misongadina izay. Raha ho an'ny andro ny paka zany zao ny fety ho an'ny rapiso sy ny any amin'ny alatsinainy dia mbola mitoetra hatrany izay volinandro ririn'izay zany hoe mbola manjaka tanteraka zany ny ady izay amin'ny andro avy dia mitohy hatrany zany ny orana malefaka miatoato amin'ny ilany atsinanan'ny nosy iny saika mahazo izay ny faritra manerana ny ilany atsinanan'ny nosy zany. Ny ilany atsinanan'ny atitany ihany koa dia miaina ao anatin'ny raona sy herika ny faritra sasany zany amin'ny ankapobeny. Raha tena idirana amin'ny atsipiriany kely ngamba zany zao raha ny ilany atsinanana zao ny any amin'ny faritry ny toamasina iny zany ho an'ny rapiso ny alahady zany resako dia ahitantsika orana aloha izy ny maraina dia mety misava ihany zay mahazo an'izay ihany koa ny any Sainte Marie sy faritry ny Pointe. Ny amin'ny latsinainy indray dia mbola mitoetra hatrany izay orana zay. Ny faritry Vatomandry ihany koa dia miaina ao anatina rahona tanteraka zany dia mety ahitana orana koa zay. Ny any amin'ny Andasibe, Atsirabe, Vatovavitovinany saika ahitana an'izay orana zay ihany koa mandritry ny fety zany. Ny ilany atsinanan'ny Otomatsiatra zany hoe ny aty amin'ny faritry ny ranomafana zay mety toerana mahasarika tsangatsangana dia ahitantsika herikerika mety mandraona izy zany ny takarivo mitombona zay ho an'ny andro fety milahady sy ny latsinainy. Izy kosa ny tangoran-drahona iforona ao avaratry ny nosy ao amin'ny ranomasimbe indiana ny alatsinainy izao ho mafy hatrany ny onjan-dranomasina manerana ny Madagasikara indrindra any atsimo koa manentana ny mpiandrika an-dranomasina rehetra ny meteo mba ho mailo hatrany. Dia hatrio indray ny fotoanantsika eto amin'ny fampahalalam-baovao androany sy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany sy dia mirary fetin'ny pasika sambatra ho antsika rehetra tompoko. Mandra-pionary.